Haleluya. Voalohany dia misaotra ny tompo isika ary makasitraka an'Andriamanitra no ty fotoana androany zay natokatsika indray anaovana fotoam-pivavahana ho famesam-boninahitra an'Andriamanitra ho fiakofana onatra an'Andriamanitra no zao volana Desambra zay efa diavintsika izao mielony ny amaranantsika ny taona 2020. Faharoa dia manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy sy efa toka somatsara eto arabaina ry ilaina soavina Andriamanitra aneo fahasoavana amin'ny karazana ho antsika rehetra amin'ny ty taona ity. Amen. Ho anareo zay efa nandray tamin'ny ty taona ity mbola tovanako amin'ny anaran'i Jesosy mbola andray ihany. Mbola andray ihany. Ho anareo kosa zay natsapa hoe tena ady natrehany nangidy ny fiainana tsy nisy masoandro mihiratra androany amin'ny anaran'i Jesosy misokatra neny anjary masoandronao amin'ny ty taona ity natao andray ianao tsy zany no anome anareo zany fa lay Andriamanitra vavatsika no anome anareo fahasoavana amin'ny karazany masiteka paraserafy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve. Haleluya. Ary arabaina manokana ihany koa ianareo zay any amin'ny tokantranonareo any zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook amin'ny anaran'i Jesosy zay zavatra rehetra ataon'Andriamanitra eto dia hipaka aminareo any tokantrano any. Amen. Marobe tokoa moa ireo namantsika na eto Madagasikara na ny dridridritra any ampitan-dranomasina tena voniny ny vavaka amety sotranao zahay no ny fahasoavanao lehibe sy ny famindraponao ka dia velonaina somatsara toy izao zahay. Toga eto ihany koa mba anompanao sy anome voninahitra anao ary akoka io natreanao Andriamanitra. Orlay izy hatrizay ko mandrakizay eo an-tananao Andriamanitra ny fiainanay. Eo an-tananao Andriamanitra ny fiainanay ka dia misaotra Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra eo. Amen. Dia eo anatin'izao fotoam-pivavahana ataontsika izao dia tsy hoe ataovy mahazatra ty teniko ity fa isika manarika fotoantsika dia meteza eona amin'Andriamanitra. Meteza ndray an'ilay herin'Andriamanitra zay manarika eto. Aza mirorosaina amin'ny salasala fa afaka nositrana zay marary. Amen. Afaka niva ny olana misy manoloana fitahina zay ho arotsaka Andriamanitra ho anatin'ny fotoam-pivavahana zay ataontsika. Raitsika ampitiafantananary ny fitarika fidiarana amin'izao fotoana izao. Lantiaka ataonao fa ho an'i Jesosy ary manasa antsika rehetra vetrana etsangana amin'ny toerana misy atsika amin'ny fifaliana lehibe ho anay ety aloha ety ny aranompo amintsika rehetra indray eto amin'ity toerana ity. Eny fa na ho antsika ny tokantrano manaraka tsy tapaka ity fandarana ity. Eny fa na vao zao ary ianao vao nitopy ny masonao hijery an'ity fivoriam-bavaka ity dia manomana ny fiadanan'i Jesosy zay, manomana ny fitahin'Andriamanitra ho anao eto toerana ihany koa tahina ny fomba miavaka ianao androany. Atao vorakoraka amin'ny fifaliana ny adrasanao zany miaraka amin'ny tata. Haleluya. Haleluya. Hoy ny mpanao salamo manao hoe salamo fa 430 andininy voalohany. Isaotra ny Jehovah lalandava aho, hidera ny Jehovah lalandava aho. Haleluya. Isaotra ny Jehovah lalandava aho, eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Amin'ity fotoana ity tsika dia hideran'Andriamanitra. Ary rehefa hideran'Andriamanitra tsika dia akasitraka azy amin'ny fotsika rehetra, akasitraka azy amin'ny fanahintsika rehetra. Eny isaotra azy ny amin'ny soa rehetra nataony antsika sady zany ve? Eny fa nany ratsy koa ary dia hoy Andriamanitra, hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Tesalonika voalohany toko 5:19 manao hoe mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra. Haleluya. Andeontsika toy dia teha-tananao an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tehaka fakasitrahana an'Andriamanitra. Zany hoe mendrika orakora-pifaliana, mendrika fifaliana. Haleluya. Andro ny tompo anao
anao androany satria eto Jesosy efa niandro anao melohan'ity fotoana ity izy a matoky afa-te idera azy amin'ny fonao rehetra ianao lasaranteka sandrato afaka sanatra bombomboko mentananao an Jesosy eo ary sika sika rehetra mihitsy ny anatrapeo asandrato andiny la fidela nao iaranandratrasy amipifalina no ankarasa androny tompany asandratony asandrato andiny la fidela nao iaranandratrasy amipifalina no ankarasa asandrato andiny la fidela nao iaranandratrasy amipifalina no ankalasa androny tompany tsika rehetra iaraka etsy asandrato andiny la fidela nao iaranandratrasy amififalina no ankalasa androny tompany volana manirina rano mikoriana zay manampofonaina androny tompany volana manirina rano mikoriana zay manampofonaina andao iaranandratra andao iteatanana andao iorakoraka andao iaranandratra andao iteatanana andao iorakoraka androny tompany androny tompany androny tompany androny tompany androny tompany asidaka mafesurakura pifalina wa Jesosy aratsika teka ihany zany raha manaraka izany iderako anao iderako anao Jesosy reriany numendriky uderaina rambula etotany nanarany sigaretra tana iderako anao 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 Jesosy iderako anao iderako anao iderako anao iderako anao iderako anao iderako anao iderako bona vetsika yansany iderako anao iderako anao iderako anao iderako anao
Mendrika ny fiderana ny Andriamantsika. Mendrika afakasitrahana izy. Inona ny soa nataony Jehovanao? Inona ny tsara nataony teo amin'ny fiainanao? Narary ianao dia sitrana. Be olana ianao dia afakolana. Ry tao amin'ny fanatony farasiana ianao dia nadresy. Sika androandra iara ifary satria eto ilay Jehovah Andriamanitra anary itsika. Ina sy fanankalazanao zarinay, tena sy saotrany iodianao mandrakizay. Senatray fitahina amiterasy amin'ny fonao rehetra. Famedira fitahina nomenao anay, fandresena mifiobina nindroasanatra. Mbola natrapeo ihany ianao. Ina sy fanankalazanao zay, sy fanankalazanao zay rinay, tena sy saotrany iodianao mandrakizay. Fa lehibe ireo fitahina, alleluia, lehibe ireo fitahina nomenao anay, fandresena mifiobina nindroasanatra. Iary faly tsika rehetra natrapeo, iary faly, iary tena ankalaza sy andizay. Iary faly, iary tena, iary iobana mandrakizay. Fa tsara ianao, tsara indrindra, tsara ianao. Iary faly, iary tena, iary ioby, iary faly, iary tena ankalaza sy andizay. Iary faly, iary tena, iary iobana mandrakizay. Fa tsara ianao, tsara indrindra, tsara ianao. Hira sy fanankalazanao zay, hira sy fanankalazanao zay rinay, tena sy saotra iodianao mandrakizay. Fa lehibe ireo fitahina nomenao anay, fandresena mifiobina nindroasanatra. Tena mendrika niara ifaly mihitsy ianao zany rehetra. Iary faly, iary tena ankalaza sy andizay. Iary faly, iary tena, iary iobana mandrakizay. Fa tsara ianao, tsara indrindra, tsara ianao. Iary faly, iary faly, iary tena ankalaza sy andizay. Iary faly, iary tena, iary iobana mandrakizay. Fa tsara ianao, tsara indrindra, tsara ianao, tsara.
tsara indrindra asanatontanana sady lasanao hoe tsara tombo tsara ianao tsara ianao tsara indrindra tsara ianao tiatanana mafetsika sady arao orakoraka ho an' Jesosy halleluia halleluia daosika mbola iankoaka amin'ny raha fiderana hoe misaotra anao Andriamanitra akipino masonofonao vitanao ve ny mety hoe hitanisa ny soa nataon'i Jehova taminao mety zavatra anankiray goavana lehibe teo amin'ny fiainanao tena tadidinao kanefa zao aza misy adonona ny fitahiny rehetra ndao tsika hiaraka isaotra azy ndao tsika hiaraka iakoaka ary iaiky fa izy ilay mahery fa izy ilay nanasitrana anao izy ilay namany olo anao izy ilay nanolotra ny tenany ary zany ny tena fitiavana ho ny baiboly nanolotra ny tena nomboana teo ambona sy fijaliana mba ho famonjena sy anao sarobity tamin'ny alalan'ny ranony fitianany asy anao tsy tokony tentsika raha ohatra ka tsy nanao izany Jesosy fa tany amin'ny toerakafa fa noho ny fitiavan'i Jesosy ianao le maizy ianao mihitsy noho ny tiavany ianao tsy nitady zavatra hafa izy hoentiny amporofona ny fitiavany taminao fa ny maizy ianao mihitsy androany mendrika nisaorana izy mendrika nisaorana izy ndao tsika iokoaka isaotra azy samy misaotra mbava aloha amin'izao fotoana izao samy makasitraka tena hoe loary efa ao anatin'ny fonao mihitsy zany fahaizana misaotra azy zany alleluia 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 misaotra tompo misaotra fanahy misaotra Jesosy mendrika tokoa ianao mendrika antera ianao mendrika ny fakasitrahana ianao satria ianao ilay mendrika indrindra miankohiko anatrianao lehibe voninahitra indrindra izay Jehova ho fa tsara ianao nefa tsara ianao ary tena tianay tamin'ny fonao rehetra ianao taminao ny nankalana anay tamin'izany tany aloha tamin'izany satria tena tianao zahay ary raha nanao zao rehetra zao ianao Andriamanitra dia izay ny tena nataonao tsara indrindra alleluia makasitraka anao zay Jesosy alleluia alleluia misaotra tompo misaotra Jesosy alleluia tompo misaotra anao ny fahasoavana ny drafona fahafaosana alleluia tsara ampianao fizay rehetra nataonao tsy voatanisako Alleluia, mendrika ny sany ianao Jesosy misaotra Jesosy misaotra anao misaotra Jesosy tsika rehetra mihitsy iray feo amin'izany tompo misaotra anao ny fahasoavana ny drafona isana misaotra Jesosy tsara mikiana izay rehetra nataonao tsy voatanisako fana samy Jesosy tonga misaotra samby manatra tanana ambony samby mikamafy hoe misaotra anao misaotra Jesosy Bona wafisika nyano misaotra anao tompo haleluia
antsika nandratra vavaka sika anandratra vavaka ianao isao zay rehetra tadidinao asa misaotranao tompoko samy manao fahafatananao afana masina misaotra azy samy manao fahafatananao an'Andriamanitra misaora ary Jehova ary fanahiko aza misy atonona olo fitahiny rehetra mankasitraka tompo mankasitraka Jesosy alleluia 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 misaotranao zay Jesosy misaotranao zay Jesosy alleluia alleluia misaotra Jesosy alleluia Tintonty dia samy mivavaka tsika fa firisan-jato mivavaka nataonao ny fisaorana ny fangatana aloha dia azoko antaka fa be dia be Andriamanitra tahio Andriamanitra ambino Andriamanitra tahio varotra ataoko Andriamanitra tahio zanako anala fanadina Andriamanitra vavaka fangatana dia be fa ny fisaorana dia matetika kely ny fanatanteran'olona azy eo amin'ny fiainany ka amin'ity androany ity efa natombotsika tamin'ny fisaorana zao fotoana zao dia andao mbola hivavaka hisaotra n'Andriamanitra ihany isika ny amin'ny sorehetra zay nataony teo amin'ny fiainantsika ny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika andao isika azo toerana moramora dia hivavaka hisaotra n'Andriamanitra be mihitsy amin'ity androany ity utun fotoana zay nataontsika teto sotra raiko misotra anao izay sotra tompony ny fitahiana sy ny fahasoavana oh halleluja halleluja misotra tompony noho ny fitahiana sy ny fahasoavana misotra tompony noho ny fanambinana misotra noho ny zavatsoa rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay eny na dia tsy noho ny zavatsoa ihany aza fa misotra noho izay rehetra nataonao fa satria fataoko fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ary izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay dia mahatsara anay misotra raiko misotra raiko misotra Andriamanitra mihaino mivavaka Andriamanitra mamaly vavaka ianao efa nihaino ny fitarainana rehetra ianao ary misaotra anao izay fa mino aho fa izay rehetra ny tanteranao teo amin'ny fiainanay dia tsara soa ho an'ny fiainanay ary mahatsara anay Andriamanitra samy mivavaka misaotra ihany samy misaotra n'Andriamanitra ihany eny fa na dia tsy noho soa ary izay natao teo amin'ny fiainantsika fa na dia izay tsy mifanaraka amin'ny sainao ary tanteran'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia misaora azy ianao misaotra misaotra raiko misaotra raiko misaotra raiko misaotra
samy mivavaka misaotra ihany. Aoka tena feno fisaorana n'Andriamanitra ny vavanao. Aoka tena feno fisaorana n'Andriamanitra ny fonao. Ary ity androandroany ity dia ataonao mpolotra ao am-ponao ny fisaorana azy. Fankasitrana n'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Misaotra Tompo, misaotra noho izay rehetra nataonao, misaotra Tompo. Mankasitraka anao izay, mankasitraka anao izay. Alleluia, alleluia. Ora izay, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Sitraka raha eo, mankasitraka Tompo, mankasitraka anao misaotra. Alleluia, misaotra Tompo, misaotra fanamasinao. Lehibe indrindra fonao sy ny fahasoavanao aminay. Leo tsika ao anatin'ny fanany vavaka ihany ny raha tsika mbola nandratra feo misaotra. Saotra ho anao. Tanao trano fifandraisanao amin'Andriamanitra. Naiza toerana misy anao. Saucha wana nuire fitaina ena wa esambacha ifana iku ituo saucha wana Sadanatra tana nisika nilasa we saucha. Saucha wana Saucha wana nuire fitaina numena wa esambacha nifana iku nitubuo saucha wana. Leo tsika mbola iaraka isansana ihany. Misy azady zay mitady andrerakay ny fitiavanao Tompo mampitraka fonay isanandro aho mankalazanao aho miantsoantso aho dia ideranao aho misaotranao aho. Saucha wana fitaina numena wa esambacha ifana iku nitubuo saucha wana. Ula saucha chani sika saucha. Saucha wana nuire fitaina numena wa esambacha ifana iku nitubuo saucha wana. Saucha wana
zomotsika dia mpidina mfandarina manaraka hitondra ny fanatitra zay ataontsika ho an'ny tombo anatanteraka ny ampafolo-karena zay efa fiainatsika isan'andro izany reny ho dia tsy hoe zavatra foronina na hoe mafinaritra tsika fiangonana RHEFI Androndrakely ny manao an'izany dia manao an'izany sika fa ny baiboly mihitsy no mitaky amintsika hoe eto ny ampafolo-karena nareo rehetra ho amin'ny trano fireketako mba sikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho izy fa hovoako anareo ny varavaran'ny lanitra ampidinako fitahina mananambiamby ho anareo ary rehefa mijery antsika ny olona rehetra dia sambatra mihitsy ny fijery antsika hoe ary anareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra tsy haiko aloha ianao hoe ahoana fijeriny olona anao fa za mino fa fijerin'ny olona dia olo-tsambatra alleloia tanterahantsika zany ny ampafolo-karena vity zay a tanterahantsika ihany koa ny fanatitra zay ataontsika ho an'Andriamanitra ataontsika mifotsika rehetra izany a ataontsika mpitiavana ataontsika mpifaliana ao anatin'izany dia mbola nao irany fiderana feno fifaliana ihany reto dera reto a tsy akosa mandroso mitondra ny ampafolo-karena sy ny fanatitra ho an'Andriamanitra Sidera la sasieri buona ora in mangiachiza Lulucecia sini tutulu nyuji che wanacheana Era tani silaricia e marafatu purigu ninaricia Era tani silanicha Te marafatu tunibu ninaicha Yana misataka mandragiza Raya mifataka nautsiula Famandragiza Famandragiza Fama
Famadrakiza Fantsakana tsy urava raha eo Famadrakiza 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 Volanao hira fiderana raha ihany tsika bara-pahavita ny fanatitra zay ataontsika ho an'ny tompo ataontsika hira fohifohy zany. Isaotra ny Jehova lalandava isika taontsika hiaraka nandra-peo manentana antsika misy ana dia mipetraka ary ianao dia asandrato foana ny feonao hiaraka irehihera azy isika Saotra ny Jehova lalandava eo mavako matraka hariva ny fiderana se Udera satria lehibe ny fitiavan'i Jehova Fafikavana madrasany mipetra eo aminy Isaotra ny Jehova lalandava eo mavako matraka hariva ny fiderana se Udera satria lehibe ny fitiavan'i Jehova Fafikavana madrasany mipetra eo aminy sika rehetra natratanana ambony San Jehova isika rehetra iaranteran Jehova izany leno sitrany satria lehibe na soavany teto amin'ny iara mankalaza San Jehova isika rehetra iaranteran Jehova izany leno sitrany satria lehibe na soavany teto amin'ny iara mankalaza ny Jehova Yara mankalaza ny Jehova isika rehetra iaranteran Jehova izany leno sitrany satria lehibe na soavany teto amin'ny tany Yara mankalaza ny Jehova isika rehetra iaranteran Jehova izany leno sitrany satria lehibe na soavany teto amin'ny tany satria lehibe na soavany teto amin'ny tany satria lehibe na soavany teto amin'ny tany Alleluia! Dia isaorantsika an'Andriamanitra izay zao zany tsika dia tonga amin'ny fotoana hahafahantsika andre ny tenin'Andriamanitra tena mba vonona ve ny fonao tena vonona andao ary ataontsika le hira hoe vonona ny foko tompo ny mpanompon'Andriamanitra izay tona ny tenin'Andriamanitra androany moa dia mbola ny pasterantsika Randriana Evravelona Adolphe ihany ataontsika le hira hoe vonona ny foko tompo dia ho raisitsika izy izay tona ny tenin'Andriamanitra Tsika mifanamivavaka izany vonona ny foko tompo vononany foko tompo iaino ny teninao ankehitry miondrikeo atombotrao miditra amin'ny fanatre
mandritra ny fiainako mandritra ny fiainako vononany fokotokoa andrany tenina vononany fokotokoa vononany fokotokoa andrany tenina vononany fokotokoa andrany tia tanana mafitsika ho fandraisantsika ny mpanompony halleluia samy maka ny toerantsika tompoko misaotra an'Andriamanitra isika fa ao anatin'ny fotoam-pivavahana izay ataontsika tahaka izao moa dia natao andre ny tenin'Andriamanitra hatrany hatrany isika ary ny tompontsika araka volazan'ny baiboly eto izy fa na aiza no iangonan'ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako hoy izy dia ofovoany ao tsika amin'ny maha-kristianina ny kristianina dia mino ny voalazan'ny baiboly mino zany tsika fa amin'izao fotoana izao miaraka amintsika Jesosy noho izany dia hiteny amintsika izy ampaherantsika izy ampianatra antsika izy ary amin'ny fo mantolo no andraisantsika an'izany afatr'Andriamanitra izany amen na omentsika toerany reto mpitarika fiderany reto raha nitondra baiboly ianao ary tokony hitondra baiboly mihitsy zay ma olon'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra dia hovakitsika ny voalaza ato amin'ny salamo 7:100 salamo 7:100 andininy voalohany sy faharoa tokony hitondra baiboly foana isika na dia voasoratra amin'ny écran hitanareo eo aza ny teny soratra masina izay voakiny toy izao voasoratra misaorany Jehovah ary fanaiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anara-masina misaorany Jehovah ary fanaiko ary azy misy adononao ny fitahiny rehetra Tesaloniana voalohany 5 andininy 7 Tesaloniana voalohany 5 andininy 7 misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo halleluia ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity satria tsy voalazako tamin'ny fanombohana mantsy le izy dia mafisiko izao dia aokotsika tena hiandrandra an'Andriamanitra miasa raha sanatria ka misy marary amintsika ino moa natokavan'i Jesosy eto hijerijery hoe izava marary dia atahoana fa dia marary zany izy fa isika ny fotoam-pivavahana hatrentsika dia manana fanantenana fa no Jesosy miaraka amintsika eto dia hositraniny ianao hositraniny ianao ahoana ho baiboly nandefa ny teniny izy mba hasitrana ny marary nandefa ny teniny izy mba nafaka an'le olona zay ao anatin'ny longo zay nianjarana zany hoe ny teny Andriamanitra toriana sy ambara eto zany misy herin'Andriamanitra mitondra fahasoavana lehibe mihitsy ka ny anara Jesosy zay rehetra marary toka eto ho sitrana daholo amen ary amin'izao volana Desambra mialohan'ny amaranana ny taon'izao zay rehetra manana olana dia ho vonjena daholo asiteka mabe halleluia amen eny tompoko 5:26 dia hifarana ny taona 24 hivalina tanteraka ary tsy ho diavintsika intsony mandrakizay manoloana zany indrindra
dia hoy aho hoe amin'ny mampanompon'Andriamanitra tokony hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra isika. Tokony hanao an'izany isika satria zany no ampianaran'ny Baiboly, zany no sitrapon'Andriamanitra natao iaina ny olon'Andriamanitra rehetra. Ary amafisiko aminareo tsiraray avy isam-batan'olona manarika ty fotoam-pivavahana ity, na ianareo any amin'ny tokantrano misy anareo any, amafisiko aminareo fa tsy safidy akory ny anaovana zany fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra zany, fa zavatra tsy maintsy atao, zavatra tsy maintsy atao. Na soa na ratsy ny zavatra niseho sy ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao dia izay ihany. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana ianao. Na afa-po na tsy afa-po tamin'ny valim-bavaka ianao tamin'ity taona ity, dia mbola izay ihany tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana ianao. Na nahafinaritra anao na tsy nahafinaritra anao ny fitondran'Andriamanitra anao tamin'ity taona ity, na fitantanan'Andriamanitra anao tamin'ity taona ity, dia izay tsy mahasitezitra amin'Andriamanitra ianao, tsy mahasosotra amin'Andriamanitra ianao. Be dia be mihitsy ny olon'Andriamanitra no tahaka izany ny toetrany. Tena malahelo Andriamanitra avy any an-danitra. Tsy azo ny valim-bavaka, za tsy vavaka, za tsy ho any am-piangonana. Valim-bavaka ary tsy nomeny ahy, nefa za efa mba ny vavaka be, efa mba niary tory ny vavaka, efa mba nanao fifadian-kanina mihitsy. Zany be dia be mihitsy ny olon'Andriamanitra manao fiainana tahaka izany. Tezitra amin'Andriamanitra izy, donga izy. Haka jareo izy ty Jonarya tezitra tamin'Andriamanitra dia tokony. Tantara tany amin'ny testamenta taloha zany, fa amin'izao andro fahasoavana izao, amin'izao andro ny kristianina, andro fanamasa zao, tsy mety amintsika zany. Tsy mety amintsika izany ry havana. Ka na nahafinaritra anao na tsy nahafinaritra anao ny fotoan'Andriamanitra dia zao, tsy mahasitezitra amin'Andriamanitra anao. Ny tokony ataontsika rehetra dia ny misaotra sy ny makasitraka an'Andriamanitra foana. Zany ange dikan'ilay Tesaloniana voalohany, toko 5:9-9 ilay nivakina teo. Ahoana ny Baiboly? Misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra rehetra no tsindrimy Baiboly hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa izany hoy izy no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ohatra voalohany zao, ohatra voalohany, tsy maintsy misaotra, tsy maintsy makasitraka an'Andriamanitra ianao zay tonga eto, noho ny fahavelomana izay nomen'Andriamanitra anao izao. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany ianao. Zavatra tsapako, aritako dia ity: maro amin'ny olona no manadino fa avy amin'Andriamanitra ny fahavelomana. Tena arabaky teny adininy hoe avy amin'Andriamanitra keny no mahatonga velonaina mandraka ankehitriny. Ny olona sasany azy dia mihevitra hoe salama izy, tomady izy, matanjaka izy, satria mahay mitaiza tena hono, satria mahay manaraka tsara ny toromarika ny nomeny dokotera hono. Tsy ratsy ny zavatra tahaka izany, tsy ratsy, tohizo, fa sainga aza adino fa Andriamanitra foana no mahatonga anao velonaina tahaka izao. Amen. Amen. Ary raha ohatra ka tena zay no mahatonga anao velonaina hoe mahay mitaiza, mahay mitaiza tena, mahay manaraka tsara toromarika nomeny mpitsabo angamba tsisy maty eto ambony tany ity. Fa dia Andriamanitra no miantoka amin'ny fahavelomantsika zanak'olombelona. Ianao tsara ke zao tantarako aminareo zao hoe arak'izay voalaza ato amin'ny Luka 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Misy tantara, misy fanoarana tahaka izao nataon'i Jesosy entina manambara amintsika fa tsy avy amintsika ny fahavelomantsika
na inona iny ezaka ataotsika fa avy amin'Andriamanitra foana. Izy no mahafaty, izy ihany koa nefa no mahavelona. Toy le tantara sy le fanoarana. Ndray mandeha nisy lehilahy anankiray tena nambininy nety be ny nataony, tena nety be ny nataony, namokatra be mihitsy izy ny taona iray. Tena namokatra be, tsy haiko hoe firy fois plus ny vokatra mivokariny hatramin'izay noho ny vokariny. Dia teo izy nieritreritra nadika ataoko ahoana reto vokatra be dia be. Dia tapa-kevitra izy fa anamboatra sopotra ngeza be, anamboatra trano fitehirizam-bokatra faran'izay tena lehibe. Dia hoe ho ampidiriko daholo ro vokatra novokariko ireo. Dia rehefa tafiditra dia faly be mihitsy izy, tena faly, tsikitsiky, miramirana. Zany no fanoarana ato. Dia zao ny teniny, liko 12, andimy 9, zao voasoratra. Dia laza mifanako aho hoe, ry fanahy io, manana fananana be, voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsara, mihinana, misotro, mifaly. Satria niteny zany, satria nieritreritra hoe reto fananana reto, fananana tsy lalanina mataona maro, mamboly voky tsy mamboly voky, ary dia surany tena koa fa dia hoela velona, satria voky maraina, voky atoandro, voky hariva, dia hoela velona, lava velona. Raha mbola niteny an'ilay teny izy hoe ry fanahiko, manana fananana be, voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsara, mihinana, misotro, mifaly. Teo ny eo ihany dia nasehon'Andriamanitra azy ny fananarana hoe iny ty adalan'ity lehilahy ity. Fa ngahy ity lehilahy ity mihevitra fa avy aminy zao fahavelomana zao, fa nga rehefa mihinan-kanina be dia be tsy mijanona mihitsy izy mandavataona dia ho velonaina. Adininy ka ny fisiko, tsy fataka ny fisiko, tsy fatany ve hoe zany mafaty, zany mavelona. Teo ny eo ihany dia zao le fanoarana. Hoy ny Tompoandriamanitra, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho anisa zay no arianao. Teo voatogasaina izy, fa ka ianao no miantoka ny fahavelomako. Tsy afaka ninan-dah izy hoe salut, asafady, za mbola tsy tia andao aty tany ity. Fa rehefa nazo nandray fara-pakevitra ny tany an-danitra dia tsy maintsy mandao anty tany ity izy. Zany tantara sy fanoara zany dia entina milaza amintsika rehetra fa tsy avy amintsika ny fahavelomantsika, na inona ezaka ataotsika, na inona fikarakaratsika ny tenatsika sy vatantsika, fa avy amin'Andriamanitra foana. Ary zany no mahatonga antsika porosina pahiresina hoe misora an'Andriamanitra, makasitra an'Andriamanitra tantarao zany amin'ity taona diavintsika ity tompoko. Amen. Raha mbola maniry no velona ana ihany ianao hatramin'ny faran'ny taona, amin'ny taona ho avy iny, na mbola maniry no velonaina amin'ny taona maro mifadeby mielon'ny avian'i Jesosy ianao, raha mbola maniry an'izany ianao dia hoy aho hoe ataovy zava-dehibe ny fanaovana fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Alleluia. Marina fa tsika nge hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra amin'ny 20 décembre, fotoana dehibe mihitsy io fotoana miavaka mihitsy io zany ny fotoana iarantsika rehetra hoe miombona hanao fisaorana an'Andriamanitra dridridritra ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Fa nitako tsy tokony andry an'izany tsika, fa manomboka izao dia ataovy ny fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomen'Andriamanitra no zao. Halleluia. Mazava aminareo ve ny afatra? Voaray ve ny afatra? Tokony hanao fisaorana ianareo satria tokony hakasitraka an'Andriamanitra ianareo satria raha marina zany dia mety hafa faran'izay mafy be ho an'Andriamanitra ianareo. Ataovy ihany le tehaka, Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Amen. Ohatra faharoa ihany koa ity, tsy maintsy misaotra
sy makasitraka an'Andriamanitra ianao no reo zavatsoa, no reo fitahiny, no reo valim-bavaka nomen'Andriamanitra, no reo fahasoavana amin'ny karazany zay nomen'Andriamanitra atsika na hoe niraradraraka teo amintsika tamin'ity taona 2024 zay diavintsika ity. Tsy vitsy ampino kristianina matsy, tsy vitsy taminareo no nandray an'izany fahasoavana zany tokoa tamin'ity taona ity. Maromaro ihany reo olona tonga tao mibroko mijoro vavolombelona ny amin'ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy tamin'ity taona ity. Maromaro ihany reo olona niantso amin'ny telefônina mitantara hoe misaotra pastera, misaotra tamin'ny fitondrana mambavaka, misaotra ny amin'ny fanampiana mambavaka fa tena tanteraka ny faniriko, tanteraka ny nangatahako nandray fahasoavanao. Tsy vitsy. Indrisy nefa fa maro amin'ny olona tahaka izany, maro amin'ny kristianina no manadiny sy manamaivana ny fanaovana fisaorana sy manamaivana ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Drandray rehefa lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona dia tahaka ny tsy misy zany Andriamanitra zay nanome zavatsoa azy zany. Amin'ny andro nandrasany le fahasoavana, eo izy misaotra, misaotranao Andriamanitra. Tena misaotranao amin'ny nanendrenao ny mpanomponao iny nanampiany vavaka fa tena nivany ny vavaka, nivaly ny vavaka, nivany ny olana. Eo ihany izy no medinedina misaotra fa aoriana kely eo dia adiny tanteraka zany. Tahaka tsy nisy any Andriamanitra zay nanome zavatsoa, zay nitaha azy, zay nanome valim-bavaka, zay nanome azy fahasoavana amin'ny karazana. Ary matetika aza ndraindray tapitra ihany ny taona, niainanao ngamba zany tamin'ny taona lasa, tapitra ihany ny taona fa tsy nahavita nanao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra akory le mpino, le olon'Andriamanitra. Ohatrany hoe izy ihany no natafita ny fiainana, ohatrany hoe izy ihany no nampamety ny ataony. Ka zany fo maraina alina dia nakatsy nakeroa ny kely aina dia nety nataoko. Ohatr'izany zany ny eritrerina. Ry havanao, tsy mety zany e! Tsy mety zany amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika. Tsy mety zany tompoko. Indrindrindrindra raha ohatra ka mbola manantena an'Andriamanitra anao zavatra lehibe anao atoato amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy iny, dia tena tsy mety mihitsy ny zavatra tahaka izany. Ahoana ho Davida? Salamo 1:7 amin'ny 1:2 ilay novakina teo. Misaora Jehovah raha fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko, misaora ny anaran'ny masina. Misaora Jehovah raha fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Miraiko hoe aza adinonao mihitsy ilay Andriamanitra nanome anao ny fitahiny. Aza adinonao mihitsy na firy volana, na firy taona ilay Andriamanitra nanome anao ny fitahiny. Ary ity misy fampitandremana omen'Andriamanitra antsika mpino kristianina atao amin'izao fiangonana RHEFI Androndrakely zao. Fampitandremana ity: tandremo tompoky ny miavonavona, tandremo so mihevitra ianao hoe ny fahaizanao mitady volo, na hoe ny fahaizanao manao bizina no natafitanao tahaka izao. Tsy atompoko. Tandremo fa manao diso eo anatren'Andriamanitra ianao raha ohatra zany ny toetsainao, raha ohatra zany ny eritreritrao. Antoaka vakitsika ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely e. Io Andriamanitra io mantsy rehefa nanafaka zanak'Israely tany Egypta hoe hitondra azy hitodo ho any amin'ilay tany todradrony sy tantely, dia Andriamanitra azy dia fantany hoe reto zanak'Israely reto tena manana ny lohany, manana ny atodohany. Ary fantatro ny zavatra ho ataony rapitso, tena fantatro hoe Andriamanitra. Ho tafita mantsy reto olon-dreto rehefa omeko azy ny tany todradrony sy tantely. Dia zao no anatin'ny eritrerina, zay mandriamanitra an'Andriamanitra, mahafantatry ny ankehitriny, mahafantatra ny ho avy hoe anadino ary reto olon-dreto. Ary eritreritra fa izy ny tena matafita ny fiainana. Aloha anariko dia n'izao reto olon-dreto. Eno tsara nge ny fananarana ataon'Andriamanitra azy ireo hoe atao amin'ny Deutéronomie 4, vakina manomboka amin'ny 12. Fandrao rehefa nihinana ianao ka voky, ary rehefa nanao trano tsara ka mitoetra ao,
ary miamary ny ombonao sy ny ondramanosinao, ary mitombo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra, dia avinavina ny fonao ka ho adininao Jehovah Andriamanitra ao zay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano na andevozana. Andifa 17 sy 20. Ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no navoriko zao areny izao. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no nanome anao hery avory areny mba ahoriny ny farekeny zay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Tandremo i Andriamanitra fa andreo iavinaviny ianareo ka eritreritra ianareo hoe ny tanjako ny herin'ny tanako no navoriko zao areny zao, ny tanjako ny herin'ny tanako no navitako zao tranobe zao. Retsy mantsy mba mikarama tahaka ihany, mba mitady vola tahaka ihany, fa dia tsy mahay mitantana, mandanindany fotsiny vola ny arenany, mandanindany fotsiny vola ny arenany amin'ny toka, amin'ny filibany, amin'ny adalana. Fa izao dia manatsaina, dia mahay mitahiry tsara, mahay manangom-bola tsara, mitsinjiny avika aho, mitsinjy fahanterako aho, mba tianana trano be aho rehefa antitra retirety. Dia ho ianao hoe ny fahaizako no natokan'izany, fa retsy dia olona tsy mandinika, retsy olona tsy mieritreritra. Tandremo hoy Andriamanitra, ndreo iavinavina ka natoetraina takizany anao. Ahoana hoy Andriamanitra, tsarovy 20. Fa izao no manome anao hery avory areny mba orina ny fanekeny zay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao an'izao. Andriamanitra no tao ambadiky ny reny saina sy fahindreny nanananao reny ka natokanao afaka nanangom-bola, nanangonarena, nanamboarina trano, fidianana tômôbila, nananaovana takizao, nananaovana takizao. Aza miavinavina ianao ka hiteny vadinao hoe raha zany vadinao dia tsy navita an'izao ianao, tsy nangona an'izao ianao, za ma tsy mahay mitantana, za ma tsy mahay manangona. Tandremo tsy avy aminao zany ry havana, tsy avy aminao zany fa avy amin'Andriamanitra. Noho zany fahasoavana rehetrarehetra zany dia tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana isika tompoko. Halleloia, halleloia. Hitanao le fanoarana amin'ny liko toko 12 vakina teo, ny eritreritra ty rangahy ity fa izy ny tena mahay mitsikaraka, izy ny tena mahay mitady vola, izy ny tena mahay miasa, izy ny tena mahay manao bizina ka navory arena maro be. Dia tia hoe sy hoe ry fanahiky io mifaly, miravo, sisa, minana, mifikisa, fa manana arena be dia be anao. Adiny hoe Andriamanitra no natoga azy tahaka izany, natafita azy tahaka izany, adiny. Anika dia hoe anio alina no alaina aminao fanahinao, fa ho aniza zay no arinao. Noho zany fananarana lehibe ity, misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aoka kasitraka n'Andriamanitra anao teo alohan'ny zavatsoa, teo alohan'ny fitahina, teo alohan'ny valim-bavaka, teo alohan'ireo fahasoavana amin'ny karazany zay fanomen'Andriamanitra anao. Halleloia, amen. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra ry havana dia andaontsika rehetra hiaraka hitehaka faran'izay mafy. Raha mbola misy tehaka amin'ny revitrevitra mihoatra noho izany dia ataovy ihany. Jesosy mahery, magaga, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, sady zany ve. Halleloia. Fatelo tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ihany koa ianao no ireo zavatra rehetra niseho teo amin'ny fiainanao. Amen. Aoko fantatsika fiangonana, aoko fantatsika olon'Andriamanitra rehetra, fa tsy so ihany akory no tokony anaovana fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra niseho teo amin'ny fiainantsika ihany koa dia tokony anaovana fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra daholo izy ireny. Eny, na dia zavatra ny fanohitra tamin'ny saina maneriteritra ao azy no niseho sy nitranga tao amin'ny fiainanao tamin'ity taona ity, dia zay foana
tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra hatrany isika. Ahoana ny Baiboly ilay nivakitsika terem-boalohany Tesaloniana voalohany toko 4:9. Misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahaizana misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra mira. Fahaizana mandray miaina amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Matetika nefa sarotra amin'ny olona. Sarotra amin'ny olona ny maneho fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra rehefa tsy nahazo valim-bavaka izy. Sarotra amin'ny olona ny maneho fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra rehefa diso faharetanana izy. Sarotra amin'ny olona ny misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra raha ohatra ka sedra zavatra ratsy izy. Sarotra tokoa ny maneho fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra rehefa toy izany ny zavatra niseho amin'ny fiainana. Kanefa hoy aho, kanefa zavatra tsy maintsy atao izany. Zavatra tsy maintsy atao izany. Indrindra hoe amaolon'Andriamanitra atsika, amavoaka an'Andriamanitra atsika. Gentilisy, ny olona zao tontolo zao, ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra, tsy miantehitra amin'Andriamanitra, rehefa voadona izy, tsy hainy misaotra an'Andriamanitra, tsy hainy. Fa ny farapahakelatra raisina dia hoe andeha hamono tena. Fa ho an'ny olon'Andriamanitra, ho antsika fiangonana, dia izay na inona ny zanga atao fiainantsika dia tsy maintsy atao ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Jereo ny tantaran'i Joby raha mpamaky baibolitsika na ihany koa efa mba nandre tantaran'izany lehilahy zany. Fa ejana nge ny zavatra nitranga tamin'izany lehilahy zany ry havany. Ejana nge tena tsy zaka ny olona ankehitriny no zakainy. Tena enjana. Ary amin'ny karazany ireo zavatra ny fanotra tamin'ny saina maneriteriny tranga tao amin'ny fiainana. Joba mantsy lehilahy marina, lehilahy mahitsy, lehilahy natahotra an'Andriamanitra. Ary tsy hoe nasehony tao anatin'ny ray andro fotsiny zany tretraiky zany, fa tena fiainany Joba mihitsy. Io entre parenthèse za dia mampaheranareo amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika. Isan'andro aoka ho isan'ireo olona tena matahotra an'Andriamanitra ianao. Aoka ho isan'ireo olona hita an'Andriamanitra avy any an-danitra hoe marina sy mahitsy foana ny fiainanao. Misy fakapanahy, misy fitsapatoetra, fa tena asehoy hoe olona matahotra an'Andriamanitra foana ianao, olona marina sy mahitsy mandrakariva ianao, olona manana tanjona no any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ianao. Manapa-hevitra hitondra ny tenanao, hitondra fiainanao amin'izany. Ka i Joba anisa lehilahy ohatr'izany mihitsy ny fiainana. Andriamanitra mihitsy no joro vavolombela tamin'ny devoly hoe zany Joba. Kanefa tsy napozina fa zava-doza amin'ny karazany no nitranga tao amin'ny fiainana. Tsy ho tany saina, tsy ho ambara amintsika daholo moa zany rehetrarehetra zany, fa zava-doza amin'ny karazany tranga tao amin'ny fiainana. Na dia zany azy. Ahoana ny Baiboly? Sanatry tamin'ny Joba ny nanota tamin'Andriamanitra, na hoe nivadika tamin'Andriamanitra, na hoe niala tamin'Andriamanitra. Fa ny nataon'ny Joba dia ny nisaotra, ny nakasitraka an'Andriamanitra foana. Nitanjaka ny voako tany an-kiboneny izy. Ankehitriny mitanjaka ny verenako any. Saorina ny anaran'i Jehovah. Izy no nanome. Ankehitriny izy indray no nanesotra misaotra an'Andriamanitra ao. Isaorany ny anaran'i Jehovah. Fiaina tahaka izany ry havana malala no ho tokony ho fiainantsika. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, amin'ny mavoaka an'Andriamanitra atsika. Ataovy zava-dehibe amin'ny fiainanao ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Efa natsitiko teo ihany hoe anao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra tsika amin'ny Alahady 20 ny volana Desambra ho avy zao, afaka tapabolana izany. Dia hoy aho hoe aza miandry an'io fotoana io ianao vao dia nisaotra, fa izao manomboka izao na dia ejana ary ny zavatra natrehanao hatramin'izay, tsy nisy nangirana ny fiainanao tamin'ity taona ity, dia manomboka izao atao foana ny fisaorana
sy ny fakasitrana an'Andriamanitra. Miandry anao an'izany io Andriamanitra io. Tena miandry ara-baky teny izy. Io moa araka le teko taminareo hoe rehefa tena voadona ianao tsy nahazo valim-bavaka, disy fanantenana tamin'ny fitondran'Andriamanitra sy fitantanany, dia sarotra be ny misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra, kanefa iaho hoe tsy maintsy ataontsika izany, tsy maintsy, tsy safidy le izy, fa maolon'Andriamanitra atsika aveliko indray, tsy maintsy. Ohatra, joro vavolombela aminareo efa nambarako taminareo zany tamin'ny taona lasa, asa tamin'ny 2 taona tsy tsaroko. Fa isika moa zany tao ao dia niezaka nanamboatra trano fiangonana foana. Dia tamin'izay fotoan'izay niala teto Antananarivo mivadiko miaraka amin'ireo maçon andeha ho any Mampikony anamboatra tranon'Andriamanitra. Dia zanako lahy no chauffeur le manohy fitahina. Dia ny fanao moa mielon'ny aingana dia ataony vavaka, ataony fisaorana. Ary akoatran'izay vavaka ataon'ireo olon'ireo, za manokana miambonambony etsy amin'ny tanàna etsy amin'ny vavady etsy, hoe iny zareo rehefa départ iny mbola manakana hoe stop aloha tsika hivavaka. Za mihitsy no tsy mandry ny saiko, tsy mandry ny eritreritro, tsy maintsy mivavaka mitolama-bavaka azy ireo, hotahina amin'ny dia mandroso, hotahina dia miverina, hotahina zavatra atao any atoerana. Dia lasa zareo nandeha tsofoko rano, dia lasa zareo kanjo zava-doza ny tranga. Tonga tany amin'ny 2 ora nasy telefônina tsy fantako le telefônina fa niraisiko le telefônina zaho ampirao hoe nivadika le tômôbila anay, nitondra ny vadiko, nitondra ny maçon, nivadika ambony ambany. Raha vao nandren'izany tena tsy nateny, tena kepoka, tsy nateny, tena mipetraka tao birao tsy nateny. Dia avy eo moa ny zanako ny telefônina dia nantany eo nanahoany mama dia tsy maninona izy. Nisy naratra ve tao anaty fiara? Tsisy naratra, fa ny tômôbila aloha potika tanteraka satria nivadika kodidy. Potika tanteraka lohan'ny tômôbila, vaky ny jiro, ny fitaratra rehetra vaky, ny tafo mipepo, ny fisintomana azy ireo niala tao ary nanahirana satria ny mpandalo no nahita zavatra nitranga namoaka azy ireo tao anaty fiara. Tsy nateny dia ina nataoko? Nivavaka ny saotra an'Andriamanitra nakasitraka azy nambenako ny vavako. Eno tsara, nambenako ny vavako, tsy teniteny foana, tena nambenako satria mpanompon'Andriamanitra mpitoroteny mahay voasoratra ao anaty ity baiboly ity. Nambenako ny vavako mba tsy teniteny hoe Andriamanitra zay nge efa mivavaka vao niala teto hoe nitsofoko rano nge mivady aman-janako reny maçon reny hoe vao mandeha zany mivavaka fa maninona no tsy narovanao zahay, maninona no tsy narovanao tao alohan'ny loza izahay, fa navelano tratry ny loza. Narovako mivavaka mba tsy teniteny takizany, tena narovako, fa dia nisaotra sy nankasitraka an'Andriamanitra no nataoko. Dia vitsy dia lasa nandeha, dia natsoko raha Edmond nda ho apio hoentiny tômôbila fa tsy vitako nitolona tômôbila, hoe dolo ny fitaovana rehetra zay mety ilaina, fa zao ny zavatra nitranga, zao ny zavatra niseho. Dia lasa nandeha. Dia rehefa tonga tao amin'ilay toerana nisy loza, tena mafy tamiko ny eritreritro zao ny zavatra nitranga. Dia akoatra milony nandraisako an'ireo zareo miperaka teo mitokoko ao amin'ny sisin-dalana eo zareo, dia mbola nanandratana ny loha nisaotra nakasitraka an'Andriamanitra, misaotra Andriamanitra, makasitraka anao aho ny amin'izao zavatra mitranga izao, misaotra. Sarotra ike manao zany ry havana e. Misy fakapanahy tonga aho dia miantsina an'Andriamanitra hoe aizy ianao, za nge mpanomponao za nge olonao za nge nivavaka fa tsy hoe varimbariny. Sarotra fakapanahy tena zany mahazo ny olona, fa narovako nivavako, tsy niteniteny foana fa nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra nataoko. Ary ny tena mafy be tamiko dia izao tamin'io andro niaingana io, alatsinainy io andro io vola kely nety nivadiko nandeha anamboatra ny trano, vola tsy mampy herinandro
satria kely ny rakitra kely ny ampavokarena voangona tamin'izay fotoana izay ny teo tana moa zany dia efa tsisy tsony fa zay teo tana ny lany fanamboarana trano hainao tsara zany hoe manamboatra trano fiangonana zany a fa tsy vita vola kelikely fa vola be dia vola kely tsy mampierinandro drandray ary a matety za manokana misentry any drandray amin'ny telefony zareo any hoe tsy ampy ny sima tsy ampy ny vy nefa ny eto tana tsy misy dia lasa mandeha mitady hevitra ny telefônina ndranabavy ato am-piangonana hoe mba fantatra hoe mba misy ihany ny eo tanana orana bavy so dia mba afaka nampy ianareo na dia indramina ihany azy a fa lano ny sima any satria tsy nampy vola teo tanana dia misaotra anareo sady aloha ny tenako ho anareo izay nanampy be nandrainjara nanome sasa moa nanome tsy naverina sasany nanome naverina misaotra anareo a ny amin'izay fiara-miasa izay dia zay ny mafy amiko efa tsy ampy vola nefa tia ny fiara potika tanteraka le fiara andehanana vezivezy Antananarivo mampikolona Antananarivo sy mba tanteraka dia ohatry nandray ny vola olona anina amin'izany zay indray ny loha ny teneniko ohatry nandray re Andriamanitra vola olona anina amin'ity vola ohatrinona no lany amin'ity vola ampiasaina amboarana trano ary tsy ampy dia mbola olona anina amin'ity amina million vidina globy anankiray fotsiny tamin'izany a efa natratra tsaiko 6 million kamany anankiray tsy diso fitadidiko jiro anankiray ny fitaratra rehetrarehetra ohatriny ny rétroviseur ohatriny ny tafo mipepo fitaratra vaky potika zany zavatra nitranga kanefa dia zay tsy maintsy nisaotra an'Andriamanitra tsy maintsy nakasirika an'Andriamanitra tantarako aminareo zany tantara zany a mba hitomako anareo fiangonana zay niantson'Andriamanitra ho mpanompo hoe amin'ny zavatra rehetra na inona mitona na inona mitranga na inona miseho na inona misaora an'Andriamanitra ao kasirika an'Andriamanitra foana ianao fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra ao amin'i Jesosy Kristy halleloia fa ankoatra ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra atao amin'ny vava sy avy amin'ny fo marina aloha fa rehefa misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra anao aza atao mpivava fa tena atao avy amin'ny fonao manontolo ataovy tena vokatry fonao na inona anaovanao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra dia izao ankoatra izay fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra atao amin'ny vava vokatry fo dia ilaina ianao mitondra fanatim-pisaorana zay azadiny ilaina ianao mitondra fanatim-pisaorana marina fa raha ny zavatsoa zay nataon'Andriamanitra ho antsika tsy voavidy vola mikarena marina fa raha zao fahavelomana nomen'Andriamanitra antsika zao tsy voavidy vola mikarena kanefa zay tsy maintsy misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra ianao ary mila mitondra fanatim-pisaorana inona dia ianareo isika zay matsapa hoe mandraka ankehitriny tena mbola mangidy ny vava mbola tsy niratra amin'ny masoandro tena resa tamin'ity taona ity inona dia zany ary zava-misy dia zao tsy maintsy manomana fanatim-pisaorana foana ianao ho fanampy n'ilay fisaorana ambava fisaorana vokatry ny fonao ahoana ho Davida Salamy 1:100 andininy fa 12 zao ny teny Davida inona no avaliko an Jehova no soretra nataony tamiko inona no avaliko an Jehova Salamy 1:100 andininy fa 12 dia izy ihany avy ny teny ady fa 7:10 fa 8:10 fa 9:10 ianao no anaterako fanatim-pisaorana ary ny anara Jehova no antsoiko anefa voatiko amin'ny Jehova aho eny eo anatrehan'ny olony rehetra dia eo akanjany trano Jehova eo afovoanao ry Jerosalema halleluia amen ianao zany anao fanatim-pisaorana anao fisaorana sy fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny le 20 dia nyzao dia efa manomany anao fanatim-pisaorana tena defy ataontsika ololohany ataky na divolo zay maningelina saina io ho anao zay natsapa hoe velonaina somatsara malaka ankehitriny manomana fanatim-pisaorana ho anao zay nandray
fahasoavana vany an-danitra fa amin'Andriamanitra tamin'ity taona ity manomana fisaorana sy fanati-pisaorana. Eny ho antsika rehetra zay natsapa mbola enjana niady mbola tolona ny fiainana mbola tsy azo valim-bavaka mbola miandry manaka ankehitriny dia nyzao dia efa manokana fanati-pisaorana. Manaova defy mihitsy anao hoe tsy maintsy anao fanati-pisaorana, tsy maintsy anao fanati-pisaorana. Amen, amen. Dia ankoatran'izany rehetra zany ataovy ny fisaorana sy fakasitrahan'Andriamanitra manomboka nio ka mandram-pifaran'ny taona aloha. Ataovy zany raha zava-misy ny fokely ny fotoana anaovantsika fanati-pisaorana anaovantsika fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra mandritry ny 1 volana eny hatramin'ity DECEMBRE ty azy dia ny mangataka mitaraina zany ny fiainantsika amin'ny akabeny. Fa misaoran'Andriamanitra zara fa misy ny sasany zao aza amin'ny 20 hanao an'izany. Zay matoka manentana hoe vita ty fampianarana ity dia aza jany intsony ny fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra avy amin'ny fonao mandra-patoka faran'ny taona. Ary dia nyzao dia manomana fanati-pisaorana ianao. Fa zao vaovao mafaly aoriana fisaorana sy ny fakasitrahana ataonao dia mbola hitan'Andriamanitra miasa inao. Amen. Ho anareo zay efa nahita soa tamin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy mbola hita soa ianareo aoriana fisaorana sy fakasitrahana ataonareo an'Andriamanitra. Ary raisiko hotsodrano ho anareo le Korintiana voalohany 2:9 hoe zay tsy mbola hitany maso tsy mbola reny sofina nanitra tao am-pon'ny olona no hoe fanomanin'Andriamanitra omena zay ty azy, omena zay mahay misaotra, zay mahay makasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ohatra ny vitsikely ny tehaka taovy mirevitrevitra ny tehaka tompoko. Ho anareo kosa zay mbola ao anatin'ny olona sy ny ady aoriana fisaorana sy fakasitrahana ataonareo ho an'Andriamanitra ary indrindrindrindra aoriana le fanati-pisaorana zay omena ho an'Andriamanitra amin'ity taona ity. Satria anao defy anao hoe na dia ejana ary ny fianako ejana ny ady atreko alokana ny fanati-pisaorana foanao. Ho anareo zay ianao zany vita ke io fisaorana ataontsika amin'le 20 io mbola misy 10 andro ke voatapitra ny taona tsofoko rano eo anareo mandra-patoka faran'ny taona ahitan'Andriamanitra nafakakanana ianao ho tanteraka ny fanirianao ho tonga ny ilay nandrasanao ho tanteraka amintsika zay misy zany Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve halleluja amen. Riavana malalo tsy andalo fotsy ty taona diavitsika ity tena tsy andalo hoe mitona nareo ny ino tena ino ary zay finoanareo zay no anosika anareo isotra sy akasiraka an'Andriamanitra. Tsy andalo fotsiny ty taona ity. Marina fa teo ny atakina devoly tamin'ny alalan'ireny aretina mandoza coronavirus reny zay tena nanimba zavatra be dia be teo fiainatsika. Fa maha-olon'Andriamanitra atsika nitsodrany zay fantsovoko rano anareo ho tanteraka zany. Ny teny zay fanambarako taminareo tamin'ny finoana ho tanteraka zany. Halleluja. Ary na dia efa volana ray latsirikely sy dia farany taona amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika mbola mahazo manantena foantsika. Fa Andriamanitra no zavatra lehibe eo amin'ny fiainatsika fiangonana. Fisaorantsika an'Andriamanitra dia andao mbola hitehaka ihany. Halleluja. Amen. Zao aza andao tsika rehetra dia ianareo any tokantrano ihany koa andao hitsangantsika dia hiaraka anao vavaka. Tonga dia efa pratikeantsika ny fampianarana fampahirezana nomena teo hisaotra sy akasiraka an'Andriamanitra tsika. Ho anareo zay mbola ao anatin'ny tolona mbola ao anatin'ny ady makotrakotraka mbola sasy misento ary saika tsy tonga teto ary anao androany no ny amafy ny olana dia ataovy misaorana ataovy mipolotra vaoapo
ataova fakasitrahana ataova vokatry fonao fa zany no sitrak'Andriamanitra ho antsika rehetra samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy samy mivavaka izy tompoko samy mivavaka amin'ny fony manontolo halleluja halleluja Andriamanitra misaotra sy makasitraka anao zahay misaotra sy makasitraka anao zahay mame voninahitra anao zahay ny amin'izao fahavelomana no menao anay izao velonaina ny lehilahinao mpanomponao satria ianao no anome an'izany ary dia isandre olona ho tahina tokoa aneny mpanomponao atratra taona maro vao andao an-tany ety misaotra sy makasitraka anao zahay ny amin'izany misaotra ny amin'ireo zavatsoe ny amin'ireo fitahiny ny amin'ireo fanomezana avy any aminao Andriamanitra zay nomenao anay amin'ny karazany misaotra makasitraka anao ny mpanomponao miaraka amin'reto fiangonany reto avy amin'ny fonay izany toy izy ny vavaka maiza misaotra maiza makasitraka an'Andriamanitra ho anareo izay nandalo ady nandalo olana natsapa zavatra mamay dia mamay ataovy fisaorana tompoko ataovy fakasitrahana miandratsika rehetra anao an'izany Andriamanitra satria izy zavatra lehibe izy zavatra goavana ataon'Andriamanitra amin'ny taona ity amin'ny taona ho aviny zany mantsy no sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy ataovy fisaorana amin'ny anaran'i Jesosy mandidiny devoly aho lay devoly mpanakivy miataka saina sy eritreritra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fiangonana ity miala amin'izao asin'Andriamanitra izao Andriamanitra ampaheresinao zahay haisaotra hiakasitraka anao halleluja 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 misaotra anao Jesosy tompo magagy anao misaotra anao Jesosy tompo magaga ianao magagy anao misaotra anao Jesosy io misaotra anao atsakany ny tananao asandrato avy diabo ny feonao magaga ianao magagy anao magagy anao misaotra anao Jesosy tompo magaga ianao magaga ianao akipiany masonareo Andriamanitra misaotra anao aho fa afaka mitondra ny afatra natao ho an'ity fiangonana ity ny fanainao any amangy ny rehetra na iza ka anio fisaorana sy fakasitrahana anao Andriamanitra tokoa izay rehetra atomboka manomboka androany zany tsy tsahatra isotra satria nomena tompon'andro avelomana izahay isotra satria marobe ireo zavatsoa marobe ireo valim-bavaka marobe ireo fahasoavana fitahina nomenao anay tamin'ity taona ity isotra sy akasitraka anao ihany koa nefa izahay na dia mbola ao anatin'ny ady azy mino ny voasoratra mino ny teninao zahay ka anao pratika an'izany ary hitondra fanatim-pisaorana zahay ambony izany misaotra Andriamanitra mamangy anay ny fanainao masina ka ho vitanay ny anao zany amin'ity taona ity misaotra tompo misaotra halleluja amen samy maka toerany tompoko halleluja halleluja zao anao hira anankiray atsika aloha
dia orinan'izay a dia isy filazana izay hoentina amintsika rehetra ka dia matoky eo fa ny tompo hitantsika andao aloha tonga dia ataoko ty filazana ity aloha fa mbola isy filazana hafa atao rehefa avy eo araky ny efa nambarako taminareo teo a dia amin'ny tapabolenany roany alahady faharoapolo ny volana desambra ity dia anao fotoan-dehibe eto isika anao tsika rehetra no miaraka anao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra tena anao ataontsika fety be mihitsy io fotoana io amen na anao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra isika dia in'izao kosa ianao dia hitondra fanadimpisaorana misy fidirana amin'ny enina fidirana valo tahaka izao ohatra antsika izao fidirana folo fidirana amin'ny 12 fidirana amin'ny 2 dia anomana fanadimpisaorana ianao masay anao azany ianao dia fanampin'izay a ny amin'ny 2 sy ny amin'ny 12 sy amin'ny 2 ataovy izay atongavanao mba verina alobe mba afantsika mamonjy amin'ny 12 na mamonjy amin'ny 2 dia nasiana io be vaity io aoka io manatsaro amin'izany tsika rehetra dia ny fotoana antsika andavanandro a tsy miova mohiny talata sy alakamisy everiko fa atoato mandra-paharan-taona raha possible aminao tonga avafoana eto manao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra amen na dia filazana farany amin'ity taona ity a amin'ny sabotsy fahinina amin'ny 20 ny volana desambra izao isy fotoana spesial natao ho an'ny tanora rehetra dia ho asaina ho tonga daholo tena zava-dehibe ho an'ny tanora io fotoana io isy ny fiankofana isy ny fiderana koatran'izany a isy ny fijorona vavolombelona hoe tatahaka ny ahoana ny tokony ho toe-panahy na toetra ny tanora mbola anaraka fanao n'izao tontolo izao ve izy sa anaraka ny fanao an'Andriamanitra anao ny fomba n'izao tontolo izao ve sa anao ny fomba an'Andriamanitra zany no ampianarana amin'io akoatra ny mpanompon'Andriamanitra hitondra fampianarana zara-partage moa zany no ilazana azy ka dia tongava ny tanora dia zao moa zany efa mipubliena amin'ny Facebook ely izy mbola tsy misy ora aloha le fotoana fa fampiomanana dia fa aokotsika manao Facebook rehetra manao partage vao mivoaka le ora anaovana le fety herinandro mieloha dia azajana mihitsy mipartagenao tsika rehetra manao Facebook aza alefa amin'ny namantsika rehetra mba nasanitsika ny namantsika ho avy amin'ny fotoana io amen na zay zany ny amin'iny dia farany tena farany anao fitsofan-drano zaza moa zany tsika dia jereo ny anarany zanakao raha ohatra ka tsy voasoratra ao dia jereo hoe mbola inona andro malalaka dia ao zany ianao no misoratra anarany etsy ivelany etsy folo zay zany misy fitsofan-drano zaza amin'ny valo tsy misy zay zany no filazana kely apetraka amintsika iraray zany ataontsika dia mbola isy filazana hafa ho ambarantsika tompoko dao tsika hitsangana anao antiry ty hoe feny fiderananao zay ray misaotra anao izay Sese, zena mafina wana ikamsocha nawe Venu fiderana nao, izarirayo kamsocha nawe Luni sua sese, zena mafina wana ikamsocha nawe Misocha nawe, izar kantiawi nawe Fiderana nueti misocha nenana nawe Dia falinganu indasenaye Kamsojanau iranayo Misojanau izay fantiavinawe Fiderana nueti misojanenara nawe Dia falinganu indasenaye Kamsojanau iranayo
vitsy minanatrany no atolotrao anay ka misotranao e faneo misaorana no eranay mihira misotranao e vitsy minanatrany no atolotrao anay ka misotranao e faneo misaorana no eranay mihira misotranao e sigaretra iarakisotra fatiavinao e fiderana no ety misaotra lerananao e iafalina no itaseonay e ka misotranao irainay o misotranao izay fatiavinao e fiderana no ety misaotra lerananao e iafalina no itaseonay e ka misotranao irainay o fakatiavana no atoronao anay ka misotranao e tanteranay atrany zany afatrao izany ka misotranao e ny fakatiavana no atoronao anay ka misotranao e tanteranay atrany zany afatrao izany ka misotranao e Misotranao irainay o misotranao izay fatiavinao e fiderana no ety misaotra lerananao e fiafalinay no itaseonay e ka misotranao irainay ka misotranao irainay o ka misotranao irainay o ka misotranao irainay o tia tanora mafy tsika mbola ho fideratsika an' jesosy hatrany